Molijanona ao anatin'izay sehatra politika izay ihany sika lara-pahamehana ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena hoy ny anjomara fanantenana ho an'ny Madagasikara naneho ny heviny mahakasika izay indrindra ny filohan'izany fikambanana izany. Manohana nisy ny fampihavana-pirenena ny anjomara fanantenana ho an'ny Madagasikara izay tarehin'ny minisitra teo aloha Orkanes Rakotomiantarisaka. Nambarany fa tsy tokony ataon'ny firenendehibe fitaovana amin'ny malagasy fa tokony iray feo sy hanao vaindohan-drarano tanindrazana. Izao ankehitriny izao tsy voandroany io no hoe toy izao fa io ny tonga amin'le fiteny hoe mba mieritreritra ihany fa vitsy mikitra irery. Hejana be ny raharaha ary fatatsika fa Madagasikara dia point stratégique lehibe, stratégique amin'ny lafiny maro. Jereo ani ny zavatra nisy teo aloha, nisy ny NASA teto, nisy ny base ny aéronaval ny Frantsay teto Madagasikara, ka tsy ilaza ninona fa hoe vitsy mikitra irery fa misy foana koa ny manana fikasana ka tiana fampiarahana. Izao zavatra mitranga ankehitriny izao indrindra no mahatonga ny tenanay anisan'izany mifanotrona sy ny fametanana amin'ity conférence comité de réconciliation nationale ity mba tsy hivoatra ho any amin'ny ady an-trano ny zava-misy le mivoatra voalazatsika io fa manjary hikohamaina azy hataon'ny olona, hataon'ny firenena, hataon'izay manan-kevitra indrindra fa misy sery na mievona na tahaka an'izany hanararaotany azy. Izao zavatra mitranga zao dia fa sahala amin'ny formana ady, forme maro manko ny ady, misy ny guerre des nerfs, misy ny guerre froide, misy ny guerre de communication, misy guerre maro de maro, guerre psychologique, tout ça ady daholo zany. Fa raha atsika ny tafalatsaka ho anatin'ny ady zay créeny sasany dia zay ny explosive. Mahatsiaro an'le filazana hoe situation explosive aoka tsy misy ataontsika ambony raharaha fa tsy ny tany indraha zana. Tsy hijery zay fihetsiky ny hoe raha nay mpitondra fanamina zany na polisy na miaramila na gendarme, tsy hijery kepi na beret vert na beret maitso na beret rouge na casquette fa hijery any Madagasikara. Tsy ataon'olona fiasana piedina eto sika. Heverin'ity mpanao politika ty ihany koa fa tokony tsy hovariana amin'ny disadisa politika amin'ny malagasy ka hanadino ny tena zava-dehibe ho an'ny avy ny firenena. Ao anatin'izany ny ady amin'ny famerenana ny Îles Éparses eo ambanin'ny fitantanan'ny Madagasikara.